Tsioarana. Tantara nosoratan'ny Lota Rafalimanana. Reto avy no mamelona ny tantara. Antsaravaka, Sinaizy, Faly, Niravo ary Rakoto. Nandray feo sy nanatotosa Bruno Rakoto Malala. Akaro ny vera ry akamisany Itoanina sy Stella. Nzay le feo amin'ny bosy rehefa izy mampirevy. Tsinitsinina tsoarana. Tongava ny tanàna Rapitso maraina. Eto manaraka anareo mivady izy menata. Ao ary tsara afipoka andray ngamba ny afera dia ampifety akamanenjana. Mazava ho azy. Mahazo matoky lisany fa efa nitaperiko amin'io ny aferanao fa rehetra. Zay ny farana. Farany ahoana ry tsoarana? Mandray akosina nareo raha laza fa tsy mahatazana tara-pivana kely ety amin'ny endriko, ny firesako. Eny hatramin'ny reto zavatra sotroko reto. Fiovana? Asa dia manao izay mampimely se. Elahy very tia mba hiova, Miezaka no matotra fa efa mila be ny tena, efa be izay ny vita. Hiatrika fiainana ohatranareo amin'izay manomboka eto. Tena tsy mampino anay zany. Dia efa masina be zany zao. Matotra be amin'izay. Tsy manao bizina malotoloto tsony ary tsy ho baly tazara faharotsony fa ionina mikiala mialy kely. Iova ary ho fantatra elatsy ho ela ny anton'izany fiovana zany. Eto ambavaka. Dia ho hitantsika eo zaniko, mivavaka ho anao Fa raha mirangareo tavango reo dia ndao iala fa efa maizina koa ny andro. Sady efa manambana ilatsaka koa nge zany orana zany. Marina zany. Ny tranoko raha teo mbola lavitra. Any Ambohijanaka. Dia gaga, toerana mangina sy mitoka-monina ary tena maizina tsy azo antoka noho ny safidiananao anangananao filako. Sandao iala. Tsy te hifanenanondra Benoany anaty kriatrana. Hainareo tsara fa rakotra bararata matevina amin'ny lalana mitsofoka any an-trano. Benoa? Fa izy alitiry tsoarana aloha zany Benoa zany Efa nitantaraiko taminao ary zandro toanina. Lehilahy adala mpiseratserana eny akaiky ny tsoarana eny. Zany hoe Iova fiara sy jerany miala any dia hivoaka indray. Misy lanonam-pianakaviana ohatrehako mantsy eny Ankadivato ny oalina ka Rapitso maraina amin'ny 5 any ho any vao mety ho tafaverina. Miaro no atorany amiko an'iny. Ndao ary tonga any amin'ny lahany Ambohijanaka any zay efa mianaka Rapitso lahy dia amaly ny fanasany bosy. Sady efa mitaika angely ity zany orana zany. Okey ary. Alo? Dia ahoana? Efa miala atao trano zay zao Miandry any lisany Okey ary. Efa ohatrany zany tsoarana zao maraina zao. Namonjy lanonam-pianakaviana teny Ankadivato mantsy izy alina. Ka tamin'ny 10 maraina izy nefa tafaverina raha ny filazany maly nge. Efa amin'ny 7 maraina nge zao Oris mianata, andao amin'izay fa atoandro ny andro. Aza mikorombaka fa tsy lavitra Ambohijanaka sady tsy misy fitoanana. Efa fefakadiny izay no soroantsika teto kanefa mbola tsy misy mamoa ihany. Efa mivaly sy fefany izao. Fa nakaiza ary tsoarany. Le reko moa atsona tsy mety trasany tsonika. Jerenao ne ohatra misy setroka mivoaka fa tsy ambaravarakely ambadika azy tena ela loatra rangahy. Ao io tsikolovoka eto amin'ity lavaka kely ity. Andrehitsaty loza. Fa misy inona? Mirehatra amin'ny trano. Jerenao misy setroka matevina mimpolotra eny anelakely ambaravarana eny. Ary tazany fa misy vehivavy mivalapatra sy misy ny rabe io ambody trano io. Manandrify ny varavarakely ny rihana faharoa.
Mety ho polisy mpamonjy vona aingany ianao e. Andriamato tohanina mivady. Eny tompoko. Inspecteur Martial avy eo amin'ny commissariat central tompoko. Inspecteur, efa afaka miditra ve zay? Si miandry aloha. Tsy misy mahazo lalana hiditra amin'ny vavahady ankoatran'ireo tompona andraikitra manao ny asany. Fa inona nefa ny tena zava-misy ao anatiny ao e? Nanao ontsoarana maty sa velona? Eny, ho lazaina anareo ny zava-mitranga fa mialohan'izany aloha. Iainy izay azo naleo tantaraina amiko aloha zao. Ka zao raha inspecteur. Araky ny programa efa nomanina omaly moa zany dia tonga teto izay efa mianaka maraina teo. Midondominay moa ny vavahady sady niantsoantso mafy izay nandritra minitra maro. Nefa moa dia tsy nisy namoa. Dia tsy naharitra ka nitsikilo ary tamin'izay nahatazanako tovovavy niapatra sy nisy raha teo tokotany. Ankoatran'izay namoaka setroka matevina ihany koa ny varavarana rehetra ka nahatonga anay nikoropaka ny antso ny polisy sy ny mpamonjy vondra. Ary dia isaorana moa nareo tamin'ny fahamaliana ny antsonay na dia hoe somary taraky toy ny mahazatra aza ny fahatongavanareo. Ka hafa efa levina tanteraka moa ny vantaninay. Izany hoe somary nalefaka ny afo ary tsy nahasimba zavatra maro ankoatra ny tohatra sy ireo fanaka vitsivitsy tao ambany-drihana. Raha ny fandiniana azy dia fuite de gaz no fototsy ny afo. Nanahoana nefa tsy oharana? Sanatria ka levon'ny afo tao ve? Ary iza ihany koa le tovovavy tazanainy tsirara teo an-tokotany? Raha le tovovavy aloha araka ny karatra hita tany aminy dia Mialy Artina no anarany. Fianjarana mahery vaika no niatra taminy ka nahatonga azy tsy nahatsiaro tena. Mialy? Ho tiany tsoarany iny tovovavy iny inspecteur. Zany ve? Raha ny vinavinako dia noho ny firedaredan'ny afo tao ambany-drihana dia nitsambikina avy any am-baravarakelin'ny rihana faharoa izy mba hanafy tena saingy indrisy fa vao maika nanome ratra mafy ho azy zany. Ny lohany tena nidona mafy. Efa nisy ambulance nitondra azy ho any amin'ny hôpitaly tsy lavitra eto Kotrika. Ary tsoarana? Nanahoana ho azy tsoarana? Mahaiza mionona izy mivady. Tsy avitra tsony ny ainy. Ahoana tsara hoe inspecteur? Hoe somary nagagakelanay ihany ny zava-nisy satria tao an-dakozia no nahitana azy. Nitsotra mahitsy tao ambanina tabatra vy ny vatany ary tsy nisy falitra nikasihan'ny afo na kely azy. Taona fota aorianan'iny loza iny dia nampiantso anay mivady ho aty amin'ny bureau polisy ianao inspecteur Martial. Nanahoana ihany Mialy? Tsy misy atahorana ny ainy ka saingy mbola reraka dia reraka izy noho ny raha be very tamin'ny lohany ko. Kosa. Ary tsoarana atoko angamba fa efa nampandrenesinareo ny fianakavian'ny tompoko la. Mazava ho azy ka. Kanefa mbola misy zava-dehibe tsy maintsy resahantsika ka izay no antony mampianatsoko anareo. Mihaino anao izay tompoko? Raha tsorona dia von'olona ny nataony no mitranga fa tsy hay trano tsotra araky ny endriky ny sehony. Ahoana tsara hoe inspecteur? Izany hoe talohan'ny hitrangan'ny hain-trano no efa novonoiny tsoarana ary ny fizahan'ny dokotera no manamarina fa pozina mahery vaika no voateliny ka nahafaka ny ainy. Nisy tavoahangy dabera vakoa teo akaikiny na dia tsy nahitana ratra aza ny vatany. Inspecteur, tena azonao antoka aloha ve zany zavatra lasainao zany? Ahoana oa? Eny tompoko? Talohan'ny fotoana nitrangan'ny hain-trano inona no azo nandao tantarainanay ary aloha? Ka zao inspecteur. Hainao nareo ary zany hoe niasa Botserivo talohan'ny Norambeny dia niarany sotrosotro teny Tambeny izay telo. Ohatran'ny mahazatra moa zany amin'ny mahampinamana be anay dia nanasana izy noho ny fahombiazan'ny fiera nataony farany. Tongava ozy izy any amiko raha pitso maraina dia eto manaraka anareo izy menata. Zany hoe ny alady maraina moa zany
Tokony tamin'ny fitoro teo mbola niantso aiza ary mbola normalina tsara mihitsy nyfandrenesako ny feoany. Nandritra ny fiaonanay dia nilaza izy fa tsy ho ao an-trano ny sabotsy alina fa hoe hamonjy lanonam-pianakaviana any Ankadivato ary tsy ho tafaverina raha tsy ny alahady maraina amin'ny 5. Ny alahady maraina tamin'ny 8 teo eo iny nahatongavanay efa mianaka teny Ambohijanaka ary ankona tanteraka izay teo ampamantanana ny loza dia iny ny antso anareo iny. Izany hoe tamin'ny 7 maraina teo eo itoanina no faran'ny antsony anao izany hoe taorian'izay orzay no nitranga ny tantara rehetra. Izany hoe nisy tsy olana nafika ve zany izy roa talohan'ny nahatongavanay ka tsy fantatra fa rehefa nosavaina ny trano dia nahitana arokely feno vola tao amin'ny valindriana ka hoe mety ho izay angamba ilay fahombiazana nokasainy araha mifaly aminareo efa mianaka. Azo antoka izany ary mino maromarina fa ny fisiny izany vola izany no aton'izao rehetra izao. Asa moko ny any fantatra sy voamarina teto dia hoe tsy nisy afa-tsy ny dia tanany ramatoa kely miary no hita tamin'ny vatan'ny tompokilahy sy tamin'ireo fitaovana rehetra tao anefitra. Eny hatramin'ireo vera teo an-databatra sy ireo vakitavangy teo amin'ny dalasy. Karak' izany dia mazava ho azy fa io olon-tiany ihany no ahiana voalohany ho nanapozina sy namono azy. Tsy ahavita an'izany miala inspektera. Ary hono ny aran'olona nanoray tamin'ny tsoarana ve io vehivavy io ary? Tsy mbola mpivady aloha izy roa fa indray ihany miala no matory ao aminy. Fa efa mahatsiaro tena ve nefa izy? Efa mahatsiaro tena tokoa raha tovavy saingy hatreto dia tsy mbola mahatadidiny inona noho ny dona mahafinaritra tamin'ny lohany. Very tanteraka ny fitadidiana izany ve ary ny tena olana hoy ny mpitsabo dia ny tsy fahafahan'io tovavy mamerina ny fitadidiana ao anatin'ny fotoana voafaritra. Tsy misy afa-tsy izy anefa no afaka hitantara izay zava-nisy mariny. Na izany na tsy izany tsy salasalana fa izy mpamono olona raha tena marina tokoa fa tsy nisy afa-tsy ny dia tanan'izy roa tao anefitra. Tena tsy mahampino. Kely mialy mino fa efa ao tsara ny fahasalamanao mahatotonga vao maraina ty amin'ny bureau-ny polisy ianao. Raha ny vatana ezahanao salama ihany fa saina tsy mety tafandro no tia raha mamatotra anaty. Raha izay tsy misy fantatra akory na ny kely ary. Hono raha matoa kely mialy dia tsy misy ninina tsaronao mihitsy ve zany? Le zavatra tianareo tsaroko mihitsy angeny tsy fantatro hoe inona. Namono olona ianao ary tsoarana izay tsisa fa olo tianao ihany no nipozinao. Tena tsy nahavita an'izany na ny endriko tovolahy lazainareo fa olo tiako ara vaovao tanteraka eo amasoko. Maro anefa ny vavolombelona afaka manamarina fa herintaona mahery no efa niarahanao taminy. Eny tsy afeniko ange fa misy fahatsapana fahafa-tsy haiko azavaina ny anatiko rehefa mijery ny sariny. Azoko antoka anefa fa tsy misy idirako verivery ny antony nahafaty azy. Kanefa dia tsy nahitana dia tanan'olo-kafa akoatry ny azy sy ny anao ny vera sy ny fitaovana rehetra tao anefitra. Ka tsy namono azy tsy ho azoko inona noviana koa hoe ireto tanako rehetra navita an'izany. Eny ary mety ho marina tokoa fa very ny fitadidianao kanefa tsy mampiana ny eloka vitanao sy ny sazo miandry anao zany raha matokely. Mpamono olona tsy nisy tombotsoa mihitsy zany na ny kely ary. Nisy tokoa le vola be tanaty alokely izay azo nitsoarana tamin'ny eferana nataony farany. Tsy tanao anefa vola satria nataony tsara hafa natao ambony valiny riana. Vola? Mety havita amono olona no vola ve za? Asa tsotra dia tsotra ny teoria apetraka amin'ity raharaha ty noho ny fitiavam-bola tafahoatra dia nasianao pozina ny zio ny sotroin'ny olo tianao. Vao nanomboka ny asa tao anatin'ny tsoarana nefa izany pozina izany dia fantany avy hatrany fa enao no nanao azy. Nanatinanao izy. Rehefa izany dia voatery ianao nampiasa eto satria tsy andrinao ny fiasan'ny pozina tao anatiny. Nanohitanao nefa izy ka teo ny velesanao ny lohany tamin'ny tavanginy dabera saingy tsy voa izy. Manampofa an'izany ireo vakitavanginy paritaka izay misy ny dia tananao tamin'izay fotoana izay no nahavoadona sy nahampivoaka tsikelikely ny entina fandrehatra tao amin'ny tavangy fitoerany.
mazava ho azy anefa fa tsy nahalitra ela teo anaty anao ny fitsoarana satria aingam-piasa mipozina nomenao azy ka nampalemy azy vetivety. Rehefa hitanao fa maty izy dia natsotranao tao ambanin'ilay latabatra vy ny fatiny. Ary nilomay niakatra tao amindriana faharoa ianao mba hikaroka an'ilay harokely misy ny vola. Ary tsy napozinao nefa fa nirefitra tapoka ilay gazy tao an-dakozia ka niteraka ilay lafo-goavana izay nanery anao hitsambikina avy eo am-baravarakely. Tamin'izay indrindra no voatatu ny raro vato ny lohana ka nahatonga anao tsy nahatsiaro tena sy nahavery ny tadidinao. Tsy mitombony izany ary tena lavoko marindranotra kisarisary an-tsaina izahanao foronina mba hanamelohanareo. Manosika-hevitra anao mba ho alalinina kokoa fa nadihadiana momba ny tranginy. Raha matoa-kely miala. Ho fandaniam-potoana ihany izany fa tsy hampiova ny sazy miandry anao akory. Inspecteur. Miala tsiny tsy manam-potoana be olona ina aminao eto. Efa mazava ny zavatra rehetra. Tsy nisy afa-tsy anao ny niaraka taminy ary ny dian-tananao no hita tamin'ireo vera nisy ny zivopoziny. Tapitra. Ny any fisazonao tao dia ny manamafy ny fiarovan-tenanao eo anoloan'ny fisarana. Atsombotsy ny vavanao hiaronao e. Karaha izany mangataka aminao inspecteur mba hamela antsim-panadiady manokana melony ampakarana ny raharaha. Tiako porofona aminao fa tsy nanao ratsy aho Ay, eny ary. Zonao zany ka tsy azoko rarana saingy voafetra ihany ny fotoana ahafahanareo manao an'izany. Zay. Misaotra indrindra ary tompo. Fa mandry ampiandry an'izay anefa mahandraranao tsy hiala lavitra. Raha ny tokony misy aza tsy tokony hivoaka ny varavarana iso ianao saingy noho ny fahasalamanao mbola marefo no tsy ahafahako mitazona anao. Lehilahy mainty fihodirana, maranitra ny rendrika, mihety volo, misy volom-bava manisy ary manao solomaso mainty. Sabo 7-telopolo taona eo. Azo lazaina oranjanana sy lava satria mirefy 2 metatra sy 5.70 eo. Kiraro Santiago mainty. Pataloha velondrirana mainty ary lobaka fotsy somary miforotra amoron-tanany. Mino aho fa io ny saina aminy. Manahoana tompoko, Monsieur Saina? Izy indrindra, miarabanao raha matoa-kely miala. Izy e? Ay, ka mahazo zay zary. Tsara sy mahafinaritra ny resy taony safidinao ianao atsikako. Mankasitraka e. Ka reny fantantaraiko anao reny ny zava-misy dia izay ny antony ilako fanampianao amin'ny détective privé anao. Tsorika aloha fa sarotra tanteraka ny anaiky fa tsy misy idiranao le raharaha. Akoatra io dia-tanana mantsy dia azo vinaina tsara hoe ianao sy tsoarana rery ny tao an-trano tamin'io fotoana io. Satria dia mbola nihidy tsara avy any anatiny vavahatsy ny varavarana rehetra akoatra le varavarakely izay nolazainao fa nitsambikinanao. Ka arak'izany dia ianao rery ny fantatra fa niaraka farany taminy. Tsy mino ny fahamarina kokoa izany ianao. Tsy namono an-tsoarana angeo asa e. Tsy mahavita manalain'olona reto tanakoroa reto. Tady dio anefa fa tsy nilemilemy ny felan-tanana angenao maritana sady ny hoe zavatra mety ho vitany. Ary momba ny fitadidianao ka? Hatreto aloha mbola manjavozavo be ihany e. Iverina tsikelikely eo io ozy mitsabo ary miankina tanteraka amiko ny mety hanafaingana na hampisatra ny fiverenany. Fa hono mandritra ny hafirina ny eritreretinao anaovana fanadihadiana. Io zany dia miankina amin'ny zava-misy ihany e. Andro vitsivitsy ihany ange mantsy no nomeny inspecteur e. Aorianan'izay dia tsy maintsy hampakatra ny raharaha izy. Eny e, ho hita ihany zany fa zao azonao ampionina amin'io inspecteur io ve za? Mazava ho azy moko. Efatra no mandrafitra n'ity tranony tsoarany ity. 2 aty ambany, 2 any ambony.
mifanila ao ambany ny lakozia sy ny fandraisam-bahiny, ny ambony kosa efitra roa natao atoriana. Akoatran'ireo fanaka maromaro dia mitohatra sy ny varavarana efitra ny tena ny lelafiny hafa. Dia ato zany ny lakozia. Tato no nahitana ny faty nitsotra mahitsy tao ambanin'ity latabatra vity e. Ka raha ny vinavinako ngamba mety tetsy anjoro-trano tsy mitetso no mipetraka le tavangina etona. Ngamba? Aminay mpitandro ny filanina manko e. Tsy misy afa-tsarama toa-kely mialy aloha no nahavanina ny loziany ka tsy misy antony tokony anoizana ny fandaliana tsony. Eny hevitra manokana izay fa raha ny momba n'le lanonana ny vonjeny tsy ho arana ny sabotsy alina ohatrany hoe narary tampoka le tompopetika voaterin'ny foanana ny programa rehetra. No zany tsy tonga tany ange zany tsoarany zany hoe niverina nody zany izy. Raha izany mantsy dia tsy tamin'ny 5 maraina ka nolazainy na tonga avy ny tato ohatrany. Azonona mihitsy zany. Fa ozy ianao hoe ny alahady maraina tamin'ny 7 no ny antsoarany any toany ny tsoarany. Dia ora ray taorinan'izay no tonga teto izy efa menaka. Zay indrindra. Zany hoe teo anelanelan'ireo oro ireo zany no nitranga ny atambo e. Ono ary ny telefonika hitanareo ve? Ka samy maikila dia tsy nisy azo niraisina ny telefonin'izy roko. Ka ndao ary aloha hiakatra any amin'le efitra nitsambikina mialtsika. Ka ato ambony antony ndao ary. Tena mbola mikorotana be izany ka efa ohatran'izao mihitsy ny tato fa tsy mbola nisy voakitika. Ny antony fikorotanana dia tsotra satria araka ny hevitro dia tato mialina nanao zaho n'ilay arokely feno vola rehefa avy namono ny tsoarana tao an-dakozia. Mitombony zany. Dia mbola tsy hitany akory anefa le nitadiaviny dia nirefitra tapoka le gazy izay efa nanao fity tao ambany-drena tao ka antony nampitsambikina azy tetsy ambaravarakely tetsy. Mitombona tsara ihany koa zay ka. Zay alosoko afaka ty varavarakely ty. Ka zay indrindra. Tena avy dia avy tyrian'ity raha vita ambaravarakely no mitazana ny tokotaniko. Zany mantsy eny hoe ohatrany tsy mampino raha hoe iny tovavy marefurefy iny nasany tsambikina veto ka tsy nanatsafidy izy ko. Eny afapo tamin'ny fizanany trano fa ndao aloha no mpomasy ny tokotany sy manodidina indray ary. Andao ary ndeza tsisy ary. Tena hoe voadidina alambara raty ty tanàna mitsoarany ty. Tena mangingina be mihitsy nge ka ity avoany ity mihitsy ny mirakotra volo sy raketa ka tsy mahagaga raha ataon'ny olona adala sy ireny. Adala? Ka izy tela no milaza fa nisy an'izany lehilahy adala zany hony fiveziveziny anaty kriatany amin'ny alina. Benoit hony na izany aza matetika tompokolahy ny manome sakafo azy rehefa nahatazana azy ny ao dia ao tity amin'ny manodidiny. Ka raha sendra mahita olona hafa mitarika gony any anaty kriatany ianao dia Benoit zay tsy misaraka amin'ny mantsy izay gony zay ko. Dia tena hoe amin'ny alina mihitsy ve zany ny fivoahany? Zany hony teny izany mihitsy. Tena hafa kely indray zany ko. Ary ay ve ohatr'izany ity ambadika ity? Hitanao ve ny hitako? Fa misy inona? Jereo tsara nge, jereo. Misy dia kiraro mamaritra amin'ny fotaka maina eo ambody tamboho eo. Tokoa. Hitanao? Ary diana tenisy raha ny fahitako azy tenisy. Jereo. Reto an'loatsika reto
ohatrany hoe somary nilentika lalalakora aoarina amin'ireo tsy hafa zay misotra nakany anaty bozaka. Oe, lasonge tazanina koa nge varavarakely, le varavarakely nitsambokiana mialy. Olay, maninony dinio tsara fa misy dia kiraro mamaritra amin'ny rindrina io 50 cm miala amin'ny tolanam-baravarakely. Tazanao ay vao tazako dia kiraro mitovy tanteraka amin'reto ambany reto reo Ka miainanao andre matoto anina? Eny tompoko. Voalohany indrindra aloha olona matotra dia matotra tokoa aloha raha hoe tsy oarany. Entitra tamin'ny afiny rehetra izy ary mahalana dia mahalana azy ny hoe nahitana antsika teny amin'ny endriny. Eny hita taratra amin'ny reto sariny reto aloha zany. Akanjo mihaja trano ny fanaony, dia tsy miala aminy ny kravaty, dia ohatr'izany koa ny famantaran'ora sy ny solomaso mainty. Zany hoe ranomarina aloha nisehatra tanaty biziny isan-karazany le re ary nahazaho ny vola betsaka tokoa zany. Bosy mihitsy azy moa ny antsoinay azy tamin'izany. Bizina? Na ny maloto na ny madio nafangarony avokoa rehefa mety nahazahoana vola. Ary ianao ka? Zany ndraiky isa aloha tsy nanahaka azy ka. Tena naditry le rehefa avelony, tia revy, tia vehivavy sy ny sisa. Dia tsy nahagaga zany satria kilalao moa zany ny vola. Ono ny sabotsy rehefa ozy izy no nanareo farany. Tamin'io ny lazany fa iova izy io vatoetra ka anapitra tanteraka an'ireo ditra mahery vaika ny tantarako tetsy ambony ireo. Raha za manokana aloha tamin'izay fotoan'izay tsy nino izay voalazany. Iova ary ho fantatry raha tsy ho ela ny anton'izany fivanjana eto ambavaka. Ny pitsoniny moa dia izy maty iny. Mialy? Reveko ny ainy, tsy haiko lalovina izy ary sahako tsotro zao no mametraka ny hoaviko eo am-pelantanana. Naveriny matetika ireo fehezan-tenireo. Mialy moa tsy fantatro raha hoe mba ohatran'izany ihany koa. Inona ny tena tianao ambara amin'izany ka? Asa naiko hoe ny vola sy ny harena ny aminy ngamba no nahaliana ny mialy taminy. Samba Toanina mitady anao izy ta? Andre matosaina. Ino tompoko? Avelako iresaka aminy angambany anao aloha fa lasa ahy. Manahoana tompoko, Madame Stella? Miarabanao, saina détective privé. Fantatro ianao. Hitako sy reko matetika tamin'ny onjam-peo sy fahitalavitra momba anao. Tsaroko tsara fa anisan'ny mistero mivahanao le raha dame de pika tany Ambatolampy. Mahafantatra tokoa ianao ka. Saingy roi de cœur no nikaroako tany Ambatolampy fa tsy tamin'ny de pika ka. Mino fa manana fanontaniana be dia be ho apetraka amiko ianao hoe? Voalohany namany vadiko tsoarana. Efa fantatro ka. Fa ono efa fahazaran'ny tsoarana ve ny manasa anareo efa mianaka ho any aminy? Tsy izay rery fa sy rehetra no everino akaiky azy dia nampifaliany avokoa rehefa nahazo fahombiazana goavana tamin'ny asany izy. Matetika izay efa mianaka no natsomy voalohany na dia tsy nazoto loatra tamin'izany azy toanina. Tsy nazoto? Aza vaoko ilay azafady? Ranomarina nisy toetra ny tsoarina tsy nitiavany toanina azy. Prearebe izy, indrindra rehefa tojo fahombiazana. Tsy tsoarana no miseho milay. Averiko tsara, tsy tsoarana no miseho milay fa ny milay no miseho azy. Izay toetran'izay ny tsy zaka ny toanina ka antony tsy nampiraika azy amalo ny fanasany. Iny alahady farany iny fomba nazoto izy saingy indrisy moa fa dia tara loatra. Ono dia taiza zany nareo mivady ny aliny sabotsy teo ka? Tato an-trano tadidiko tsara fa somary natory aloha izay tamin'io alina io raha oharina amin'ny isan'andro.
ny orana raha teo avy. Somary tara kosa nefa ny fifoazana ny alahady maraina. Fanamariana tsara tsy piana ihany zany ka. Ny alahady maraina tamin'ny fito teo io no ny antso farany Antoine izy. Asa raha efa notantarainy Antoine anao fa nadity tsoarana. Izay indrindra hienditra sy masika nefa izy. Ankoatra ny fahamatorany dia toy ny lalandava ihany koa izy ary mailo tamin'ny lafiny rehetra. Tsy nino angamba ianao raha ilazako hoe nataiza toerana nalehany sy niala teny ambalahany ny basy. Ankoatra n'izay naherisetra izy mpanao andolo-po ary tia mamaly faty. Dia misaotra be dia be anao raha matory Stella. Nahazoako renseignement maro ny resadresakitsika teto. Tsy karitro manomboka manao ny masonao ka tsy ametraka fanontaniana afa-tsony ahy. Inspecteur Marcel. Andriamantosaina. Eto ampandinianan'ireo sary nalaitsika teny Ambohijanaka zao no tonga ianao. Sary? Fangamontsika naka sary Andriamantosaina. Eo hoe hotipazako maso. Ireo. Ary ireo dia kiraro voafarotry ny fotaka maina teo ampototry ny tambohan'ny tsoarana. Voalasanao mihitsy ka. Dia nateniso izy ianao tamin'iny. Dia ahono dia mino ve ianao fa nisy ifandraisany amin'ny fanampozinana ny tsoarana reo ka? Sinona mihitsy monsieur l'inspecteur. Jereo nge mbola tazantsika teo amin'ny rindrina manandrify ny varavarankely ny tsambokinan'ny miala ireo dikiraro reo. Ary dinio tsara fa mitovy tsisy valaka. Samy diana tenisy. Ka miala nefa araka ny nahitanareo azy ny tsirara teo tokotany dia tsy nisy kiraro na kapa ny tongony. Azonao? Ka mety hoe efa ela be ireo dikiraro reo ny teo mety voaingana loatra ihany koa ohatra ka. Ny fotaka maina dia midika fa avy ny orana tamin'izay fotoana izay misy inspektera. Dia oviana nefa ny orana no afarany teto toerana. Raha fitaditiako ny sabotsy alina. Izany hoe ny aliny andro nisehon'ny loza. Ary raha tsy diso ny fitaditiako tamin'ny sivy sasany alina teo no nitsahatra. Ka mazava nge izany fa izay dia kiraro talohan'ny ora lazain'io dia efa voafafan'iny oran'iny avokoa. Izany hoe dia kiraro vaovao reo. Fotoana fotaoriana ny tsara ny orana izany ny foronany. Daska te hilaza ve ianao hoe nandritra ny fotoana nisehon'ireny zava-dozo ireny no nampisy ny dia kiraro teo amin'ny rindrina sy teo ivelan'ny tamboho. Mazava ho azy izany monsieur l'inspecteur. Dia hono mety ho dia kiraro n'izy ala nefa. Ka io zao no mipetraka amin'ny baraingo. Amiko manokana aloha tsy zava-dehibe loatra izany. Ny alahady maraina fantatra fa mbola velona somatsara tsoarana araka ny antso ny fanaovany tamin'ny tohanina. Noho izany izay zava-nitranga taoriny an'io antso io ny tokony ho fantarinao. Tandremo mety tombona avokoa ny zavadrehetra. Tout est possible ao izy ny vazaha. Eny ary nanao ahoana aloha ny dianao tany amin'ny tohanina Stella ary. Zao monsieur l'inspecteur. Ny zavatra tsy karitro voalohany dia ity. Tsy dia mifanaraka loatra izy mivady saingy tsisy afa mikofoka satria voafatotro ny zazaroa. Fa ahoana moa ny lazanao an'izany? Vakina fotsiny izany monsieur l'inspecteur. Mangatsika ny fifandraisan'izy ireo. Fantatro fa podialy ny ramatoa. Izany ahoana no asainao milaza an'izany kanefa ora vitsy monja no niaonanareo kosa. Satria asako no mandinika an'izany monsieur l'inspecteur. Akoatr'izay azo lazaina hoe somary be fialonana koa le toanina indraindray. Fa nahoana zao araka ny fitantaram-badiny dia tsy zaka no no mahitanao mirehireo masony fa everina ohatrany hoe fanodina azy izany. Tsoarana nefa dia tena nanana ny toetra somary tia mirehire io. Eny tsy mahagaga aloha izany satria raha malala ny fihezinezin'ny arena ilomanosany. Ahoana Andriamantosaina? Te hiteny ve izany ianao hoe ny alina ny tsoarana ny tohanina? Zay indrindra raha tena hoe vatanina ny filaza azy. Manso? Manao ahoana nareo?
Treto aloha tsy de tena mbola misy hoe zava-dehibe ho lezaka anao e. Fa ampioniko amin'ny Stella sy Toanina ianao anio so mba hanampy ny tadidinao iverina zany. Hoen'ny mamasintsika. Hay. Ramatoa Stella. Mbola manao zavatra angambako. De miandry aloha zany tsika ko. Fa hono ary mialy e. Pahitana n'ity tanàna Antoine Stella ty. Mba misy zavatra miverina ao andohanao ve? Ny aretina andoha. Eny, tsy mahagaga zany fa saika feno korotana ny tokotaniko. Andry Matosaina. Mandro soa. Ary Stella. Ody. To samy taitra mafy nareo miravavika, ha? Mandro soa nareo. Misaotra. Raha tara kely nareo dia saika tsy natratra. Mbola tsy tonga mantsy Toanina. Tsy janonely zay fa saika hoe... Efa haiko, mialy. Tadidin-drive nisy fotoana efa nirahana amin'ny vadina mangan-dry teny amin'ny hôpital. Saingy mbola tsy nahatsiaro tena moa ndry tamin'izayko. Zany hoe... Matetika tsika niaraka. Fa namana be mihitsy tsika efatra hatramin'izay. Ty miditry Toanina. Salama daholo e. Ena fampibanjy ny Toanina sy mialy ary. Samy tsisy mahateny. Toanina, karakarao fa iny fa andeha aloha. Teneno izy tafa arivariva mihitsy vao tonga eo Tsy ilaina tenenina intsony zao fifalan'ny tsenjery. Saina. Manaitaina be tampoka teo ny lohako fa avelao aloha otika. Jery maritra ianao sy Toanina. Ary teo no natazanako fa nisokatra tsy moramora ireo molotra roa ary ny tenin'ilay voatonona tsy nahazay. Rivo. Tsy haiko izay antony fa io no tena nainga ny lelako teo am-pipanjinana ny endriniko. Miandry ny fanazavana avy aminao zay. Inona ny fifandraisana nisy teo aminao sy mialy? Ary iza ihany koa ilay hoe rivo. Rivo aloha zany de tsisa fa olo tia mialy. Rivo lala Toanina izay manoloana anareo etona. Rivo. Io moa zany ny anarana nanavanana amin'ny olony ka io ny etsony raha marina aloha inspekteur efa fantany fa manambady aman-janaka ary fantatro tsara koa ny momba azy tsoarana saingy tsy nasakana nay tsy hanohy ny fitia fahazaza moa zany De tsy azoko. Nahoana moa zany tsy nilazany zany hatrany am-boalohany ianao ka amiko tantara tsy mendrika ny verenana intsony ny anay ary sarako mihitsy aza nisy an'ireny lozy ireny mba ampisaraka tanteraka ny lalana nampiray anay zay ely zay. De efa fantatry ny vadinao raha ve zany? Efa fantanyka. Kanefa raha azo atao aloha de oka tsy ampatsivona mialy zany. Ny antony tsy tiako hiverenana intsony ny fahiny. Eny ho hita eo ihany aloha zany. Misaotra mialoha. Marina ary tsy laviko fa nanitsaka ambadika fa ny tiako fantatra reo nefa fa na Stella koa aza mba nanao ohatran'izany. Arona, raha tahiny ka hiverina fitadidiny mialy. Mbola ho ely zany inspekteur. Mandra-pahatonga an'izany tsy maintsy mahita vahaolana ho anay
Avelako angaminareo fa andeha amin'izay zay fa de mandra-piaona e. Andao ary inona no azonao tsoana amin'izany an'ilay matosaina amiko mety marina ihany hoe ny volany tsoarana no tena ny raha mialo taniny fa itoanina ny tiany kokoa na de efa manambady amanjanaka azy ka mampieritreritra mihitsy le izy monsieur l'inspecteur. Voaingana ny laza taminao fa ny alina ny tsoarany toanina. Eny lazainao mihitsy zay ka zao indray nefa de fantatra fa ay pirafy mihitsy zany izy roa lahy. Oatra de tena manomboka amin'ny savovorana izy zany. Zao avy manomboka miny fa tsy mialy rery no mampiaya amin'ity raharaha ty fa ahoana aloha monsieur l'inspecteur. Inona ny voadinikeo tamin'le tenin'ny toanina hoe na Stella koza mba nanaotro zany? Atsotra be ne zany. Ahoana ka? Tsy te hanamely teny izy satria na ny vadiny keo aza mba nanisaka azy. Tsy nahaino tsara angamby ianao e. Averiko tsara. Na Stella koa azo ozy izy mba nanao toy izany. Dinio tsara fa filazam-potoana lasa ny lazany azy eky. Na de tsy tia mitoaninao fantatra azy ny zava-misy de tsy maintsy ho lazaina ianao zany mba hafainganany fiakaroany e. Ry volalatoanina araka ny filazany de niaraka nareo ary efa hatry ny fahazaza mihitsy zany fiarahana zany. Eny mety ho tena niaraka tokoa zay satria fahatsapana mitovy ny tonga ato amiko eo am-pieritreretana momba anazy tsoarana. Ka nampirafy azy roalahy zany ianaoko ary raha ny fitantarany toanina de izy no tiavinao kokoa no hitsoarana. Manam-porofo zany ny fikiranao tamina de fantatrao tsara aza fa manambady amanjanaka izy. Zany hoe nerena ihany zany no tena niarahanao tamin'ny tsoarana ka rehefa tapahako aloha ny teninao. Ahoana moa ny inonareo fa rivo ny tiaviko kokoa no tsoarana? Mba mitombona ve zany e? Rivo zay efa manambady mananjanaka roa ary tsy misy ninina azoko antenana akory any aminy na ankely ary. Itsoarana kosa nefa teo aminy ny atanindrana, teo aminy ny endrika amam-bika, teo aminy ny vola makarena ary indrindra teo aminy ny fitiavana. Tsy vitan'izany fa efatry ny ela no mpiasany apakatra ho vaty saingy ndriso moa fa sakana ny fahafatesana tampoka izy zany. Atao mifampijery fotsiny nareo fa tsy misy mahavaly e. Mahavariny e. Nandinika ny fipetsipetsiny molo toa de natsikaritra fa tsy le mialy zay ny veriny no veritra didiny manoloana anay. Eno azo sao de mba maritra didiany ary ianao ty fa zay foana nanaovanao sinema eto e. Ka zany hoe ahoana sao adininao ary fa ahina voalohany amin'ity aferitiny ianao e. Tadideo fa ny dia tananao no hita tamin'ny vera sy tamin'ny vatan'ny tompokilahy. Eny e, fantatro zany fa ny zava-misy miampy ny lasa ny tantaraina tampoko ny diniako sy natambatra ka nasaiko ny laza fa ny piasa apakatra nao vady tsoarana. Tsisy ny lazan'izany taminao mihitsy teo ka. Satria fantatro fa tia izy. Nisy fotoana efa nitantaranareo tamiko fa talohan'ny nahafatesany tsoarana de nilaza ny ovy izy. Mezaka no mantrotra fa efa miala be ny tena, efa be zay vita. Hialika fiainana ohatranareo amin'izay manomboka eto. Te ilaza zany ve ianao fa te ilaza fa ny fikasany roso amin'ny fanambadianay no antony fiovany. Azo tombona tsara ihany aloha zany fa ny mahagaga de ty fotoana fotaorin'ny lazany an'izany no namonoana azy. Raha matory Stella tavaresaka tamin'ny vadinao zay maly ary voamaritry manokana tamin'izany ty fehezateny ty. Marina ary
Tsy laviko fa nanitsaka ambadika fa ny tiako ho fantatrareo nefa fa na isy tia lahy koa aza mba nanao ohatran'izany. Ny fampiasany ny filazam-potoana lasa io no nahafantarako fa tsy manana rafilahitsony izy ankehitriny. Zany hoe raha dika amin'ny teny hafa dia tsy eto intsony io rafilahiny io. Asa mety hoe efa maty ohatra. Inona no tianao ahatsongavana? Fanampin'izay ny fihetsika eo teo am-pahitana ny miala indray andro ry. Taitra mafy ange ianao ary fijery hafafa no nasehon'ny masonao ary avy amin'izany nahafantarako fa nisy zavatra tsy milamina teo aminareo roa satria rahafavinao izy. Voalazanao? Fantatro ary tsy misy miafina amiko momba miala sy toanina. Rahavavina saingy tsy noho itoanina rery zany fa noho itsoarana ihany koa. Ravatanina lizy Stella niaraka ianao sy tompoko lahy ary fantatro toanina tsara zany. Ary mahagaga dia ty mody alina matetika ianao nefa tsy miasa. Raha ny Paoly sy ny ainginao ny jerena io aranao lavitra ny... Fiainako manokana izany ka tsy misy idiranao. Izy raha matoa Stella no ny rano tamin'ny tsoarana ary fantany tsara ny fisiny mialy. Tena mahavariana ny matosaina. I Stella sy toanina mpivady. I tsoarana sy mialy mpifankaty. Toanina koa nefa nampirafy an'i Stella tamin'ny mialy. Stella indray nanitsaka ambadiny tamin'ny tsoarana. Dia eno koa nge monsieur l'inspecteur samy mpirafolahy sy mpirafivavy. Samy niaraka sy nifankaty ary samy nifanitsaka am-pitoerana tao izy rehetra. Izany ariko. Ka tsy intsony zany hoe iza ny olo tian'iza dia iza ny rafiniza ary iza ny nampirafy an'iza ary indrindra hoe iza ny namono an'iza. Any tena raha. Zao nefa fahatatsika fa ny sabotsy hariva teo dia nilaza ny ovy-tsoarana. Tsaronao ve ny teny miala? Dia laza fa ny fikasany roso amin'ny fanambadianay no antony fiovany. Dia hoy aho taminao hoe azo tombona tsara io heviny io ary inoko fa tsy vinavina ihany no nilazany an'izany fa nisompo tadidiny tamberina tao an-dohany. Karaha izany dia azo adika ho toy izao ny tenin'ny tsoarana ny rehevan'ny sabotsy. Ho matotro amin'izay tapitra tanteraka ny adalàna sy ny fitiavam-behivavy fa hanolo-tokantrano zahay sy mialy. Teo masony toanina Stella no nilazany tsoarana an'izany ary ny mahagaga nge fa fotoana fohy taorian'izay no nitranga taminy tsy napoiziny. Tsoarana maty voapoiziny. Mialy izay nokasainy ampakarina indray naharatra mafy ary rehefa satria maty any koa raha tsy voavonjena. Jus naturel ray azafady. Misaotra. Ka hoana tianao aloha ilay resto e. Rivo. Nanaitra koa ianao. Itelo amin'izao zao nilazako hoe misaotra an'Andriamanitra fa tsy maty ianao. Intelo koa izao nanarahanao anaty ao aorianan'ny voako ny hopitaly. Satria tsy mino aho hoe tena very tadidy marina ianao e. Tsy mino aho raha tena tsy misy tsaronao intsony tsy kombakomba-pitiavana ny rahantsika. Dia gaga amin'ny tena koa. Ary velom-panontaniana mihitsy hoe ninona teny aminao mba nahaliana ka antony nampirafesako an-tsoarana. Itsoarana? Hainao tsara fa tsy miendrika anao izy. Tsy miendrika anao izy satria ny ratsy rehetra ny tao aminy. Titeny izy, oto fisaina, tsy refesy mandidy. Ary fantatro tsara fa fonja ho anao ny fiarahana taminy. Mino aho nefa fa efa niova tanteraka izy raha mbola teto. Sarotra izany io izy saingy tsy maintsy vitako satria ianao no antony. Tsaronao angamba izany satria teo masonao no nilazany azy. Mampifandravandra nga izany teniko izany. Tena mahatadidy ianao ro mialy a. Tena mahatsiaro ianao fa tsy very tadidy velively. Matahotra ianao. Tapaho amin'izay ty sary mihetsika ilalaovanao anay ty. Sary mihetsika?
Tsy talentako izany kanefa aza matahotra fa tsy ho ela dia ho tafaverina amin'ny lesiona aminonareo Antsoarantsika e. Oay, miantsana saina. Toto aloha mbola tsy nikitiana firy ty tranon'ny Tsoaranty e. Indro zao nitondranao aty kanefa hatreto akoatra ny fanaintainana dia tsy misy ninina miverina tandohako ane. Dia tena hoe tsy misy very miala, ha? Tsaroko ihany hoe nirarahantsoa aty amin'ny matetika. Ka inoko mihitsy fa na ny asa nataony aza tsy nampahafantarina ianao. Izany mihitsy. Ka inona nefa izany ny antony ka, ha? Dia tsy haiko. Efa nijerenareo ve ny ato amin'ity efitra kely ambany tohatra ity? Mikojakoja momba amin'ny fiara anao dia tsy dia nahaliana anay. Fa andraso tokoa e. Pitaovana tokoa ny ato. Raha mahataty ity anisan'ny efitra tsy nidirako loatra ity. Misy kodiarana telo mifanainginy ireo akaikinao ireo. Hitako ireo ka fa maninona? Mba omeo aho hoe izay zavatra hitanao. Ohatry ny hatazanako zavatra mantsy eo anatin'ireo. Andraso ary. Ty ve? Kitapo kely miloko volontany? Eo e fisokafana. Jerenao. Inona zao no fahitanao andreo ka? Fonosan-taratasy be dia be. Inona indreo? Izany ve tsy fofona? Olazanao, rongony. Ty vovoka fotsifotsy anaty baty ty indray héroïne. Andrikako. Mahazavy zao fa aferana zava-mahadomelina ny tena fiveloman'ny Tsoarana ka izay no nampanambola azy. Hiakatritsika raha mbola te hanompo masony rena ambony ianao. Andao ary. Mbola tsy nisy ny kitihana mariny reto korotana be reto. Aleo vaiko ny varavarakely aloha. Ka araky ny fandonen'ny inspektera dia tahatony ianao nikaroko an'le kitapom-bola izay tsy taiza fa napetraka Tsoarana tao ambony valindriana. Mbola tsy hitanao akory nefa izany dia nirefitra tampoka le gazy efa nanao fito-taon-dakozia. Dia izay no naniry anao tsy sambekina avy amin'io varavarakely hitazatazananao io. Io amin'ny rindrina io tokoa ilay dia kiraro ny lazainao e. Ny lohan-kiraro ihany no mikasika amin'ny rindrina saingy tsy salasalana ny mahadihana tenisy anazy. Ka tsy nisy valaka tamin'io dia kiraro io no hitanay namaritra tatsy apototry ny tamboho ary nizotra nakany anaty bararata e. Fa tena rakotra alam-bararata tokoa ny ety toeran'ity. Ety mafy fanonjany rehefa sendra rivotra maherery. Oay! Fa ino ty mampitsamboatra tampoka anao teo ka, ha? Ohatry natazana olona nitsikilo tao ambadika retsy volo matevina be retsy ange za e. Vo mifanonja nefa masonay dia niala ohatry ny tsy teo. Zany ve? Mino afa i Benoît zany ka? Benoît? Le lehilahy adala ve? Ino a? Raha le paoziny aloha tsy salasalana izany. Lehilahy somary mainty izy ary vao mariko tsara fa fotsy ny masony avy. Tena izy mihitsy zany ka? Tsy mahagaga raha nahaliana azy ny fahitanantsika tato. Matetika io mantsy no nanomezany Tsoarana azy sakafo fahavelony. Mo tsy haritra ny tarika gonotra ny mahazatra izy.
satria naiza ahitana azy dia eny an-tanany hatrany izay gony izay. Ka izay mihitsy ange mahagaga satria tsy nahitako ninina teny an-tanany teo e. Izany ve? Dia tena voamarika eo tokoa ve izany aloha e? Eno a? Mahagaga izany. Ka ndolo andeha amin'izay miala eo tsika dia ho any amin'ny toaniny eny Mahamasina. Ianao raha teo nilaza fa mbola andeha hizaha fahasalamana eny andrefa Nambojanahary izany ka. Entina ve tiako tapon-drongony ty? Mazava ho azy ka, hoentiny iny. Mipetrapetra andray matosaina. Misaotra. Avy any Ambohijanaka izay sy miala io maraina teo dia nitsidika anareo ety Mahamasina. Dia aiza izany mialy? Miandeha ao anaty fiara hovilana izy. Misy fanontaniana vaovao ilaina amin'ny valitenay anga? Ka izay rehetra fantatrareo momba ny asa sy ny aferana ataon'ny Tsoarana ka. Ka reny efa nilazainay anao reniko. Tsy mahalala ny ninona momba an'izany izay, ankoatran'ny hoe nampidi-bola betsaka ho azy ny asa nataony. Ny bizina maloto aloha tena nanavanana azy. Resaka drogy. Ary efa imbetsaka ny dirany amponja noho io afera io saingy noho ny fananany vola moa dia tafavoaka hatrany izy. Roa taona lasa izay tratra tao Ambohijanaka lery niaraka tamin'ny esima maromaro. Afaka mora foana nefa lery ary na le polisy izay nitazona azy lasa mpiara-miasa akaiky taminy taty aoriana. Ono ahoana moa izany nahafantaranao an'izany rehetrarehetra izany ka? Ka namany Tsoarana ihany no tantaran'izany tamiko e. Tsy marina izany fa mpialaza mibetsaka. Anisany ianao. Ianao moviana ny tsy aro azy. Vakiana fotsiny hoe marenina eo e, ny marina ny lazaiko. Miala tsiny re saina. Sendran'izay. Tsy olana izany, tsy olana. Fa velako aloha nareo fa miandry miala e. Ndao ary. Dia mandra-peo anary. Nanakambara momba an'ilay drogy ve izy mivady? Velomiko ny fiara dia sady mandretsika no miresaka e. Sady misy zavatra ao tantaraiko anao nge. Hoe ahoana? Nisy zavatra tadidinao nga? Nilaza ao aloha izay nitantaran'izy mivady teo. Tsy dia tena nilaza zavatra betsaka izy ireo e. Nisy fotoana ao no efa voasambotry ny polisy tao toerany Tsoarana saingy nisy tompona andraikitra mitambazana tao ka namoaka azy e. Dia lasa mpiray afera taminy mihitsy azy tompona andraikitra io. Zany mampalahelo izany. Fa enondray ary ahy. Hoe ahoana? Zavatra tsy mampino no lazaiko anao. Tazanao ve le gargody teo akavia amin'ny parkinana najanonanao fiara teo iny? Hitako mihitsy iny ka. Sakafo tonga ianao teo? Tato anaty fiara ny sendra ambany jery. Dia iza ozy ianao ny hitako? Iza? Benoit. Benoit hoe? Benoit. Benoit. Le adalana naramaso antsika tany Ambohijanaka vo teo. Nipetraka sy nihinana lasopy teo Anjorintsena izy. Niondrika sy nanao capuchon izy kanefa fantatro ihany rehefa nodinihako elaela. Miala mba mitombona ve zany e? Tia Mahamasina ange tsika izao e. Ka raha tao hoe nanaraka antsika azy izy tsy angena andeha fiara. Izay mihitsy ange ny tena mahagaga anahy e. Tsy mampino Mety mbola ho hitantsika ao amin'ilay gargoty ve izy zao ka? Ka voatafiditra tato anaty fiara ianao dia tsy tazako tsony izy. Tsy haiko hoe lasa nakaiza. Tena mahavalalana izany. Fa izao izay ty moa le mpitsabo izahanao fahasalamana ka? Tsy ambadika atsy ka. Aterina ho any mihitsy fa tena lasa matahotra tampoka teo ka. Rifa marina. Efa maizina be ny andro. Eo. Andriamanitro, toanina. Nitsamboatra mihitsy ianao e.
Ary sambasamba na ianao ny antso tamin'izany anarana izany e. Fantatro nge fa avy mividy loka tary ambany tary ianao e. Manaraka anah indray moa ianao? Avy ny asa ka. Sahodinao tsy tadidindray hoe atsekadimbahoaka ny fiasantsika hatramin'izay. Mahamasina sonerana ny fototsika ka tsy mahagaga raha tafaradalana matetika ety amin'ny kapisatsika ko. Ary esoro ny tananao fa mahatsiravina ka. Niova tokoa mantsy ianao ro mialy e. Aiza nefa mifahiny. Ankehitriny nanjarina atsiravina noho ny finin'ny sandriko. Tsy mahatoky anao tsony ahy e. Fantatro izany e. Hainao tsara nefa fa tsy izany na havanina n'iny fa mivadinao. Mety ho izy tokoa satria diso fanantenana tamin'ny tsoarana izy rehefa nareo hoe hivady izay. Fantatro tsara koa nefa ny aminy. Fantatro tsara fa tsy toetra ny mamono olona. Ka raha tsy hainao, raha tsy tela, de izy za. Tsy mino aho hoe ianao aloha e, tsy vitanao izany. Veloma ianao fa hivily eto Veloma mialy. Iveriko fa mbola anaraka nahatrany an-trano ihany koa. De za rery izany hidzaingotsaingo amin'ity elakelan-trano maizina sy mangina be ty. Mividy sy fefany hariva sahady izao. Fa matahotra tampoka teo aka. Enoa. Vao mieritreritra ny anarany aho dia te hazakazaka mafy mandra-pahatonga any an-trano. Oay, andraso hoe zaiko mihitsy ve be fanahiana sa tena manaraka anahy tokoa ry olona misalotra capuchon mainty ry e. Tsy tohaniny io. To salovan'olona efa hitako fa tsy azoko atsaina hoe iza. Blouson lava misy capuchon mainty nanao fa miary mifimbina zavatra lavalava torako bainy tanany havia. Tena vava fa aleo mihazakazaka mihitsy ka. Andrikako, tsy rehefa lasa manao dingany dava be koa izy. Tena enjehany a. Tsy hoarana. Ay tena mpisera zava-mahadomely koizina ny anoko. Fa marina tokoa ve fa efa nahasarina azy teny ampitondrana Yesu nareo e. Roa taona lasa zay. Zay? Totro mitaitra be no inspektera. Ka zay ny henoko ko. Ny mpitandro ny filaminana teto toerana mihitsy no nahatratra azy. Efa nohidina nandritra ny ora vizita ao amin'ny selula mihitsy izy tamin'izany saingy tafa avoaka ihany no ny fananany vola be. Ary na le tompony andraikitra namoaka azy tamin'izany aza, lasa nanampy azy tamin'ny fanaparitahana drogy teto tanàna. Eny zany hoe marina fa anisan'ny faritra mena amin'ny tsy fandriam-pahalema ny tanàna ity kanefa raha ny mahakasika ny tsoahana aloha tsy misy dosia tanàna anarany mihitsy ato e. Raha ny hoe naraitsy kombakomba indray everiko angamba fa tsy ho inina hely zany mba tsy atokisan'ny vahoakanay e. Fa misy dieny amin'ny fanadihadiana ataonao ve aloha zany e. Azo eritreretiny efa nilaza ny ova mantsy tsoarana ka azo tombona tsara ny hoe niray tamin'ireo mpiray afera taminy namono azy no io fanapahakeviny io. Asa tsy haiko mety hoe natahorany anitsika azy ohatra indrindra mba ahazahoana n'le vola be nampirimin'ny tsoarana tao ambony valindriana. Ka hoe aminao inspektera hoe anjaranareo no mamantatra ny mpitandro ny filaminana ny ray tendro taminy io. Lasanareo raha teo koa moa zany mo tsy lavitra izy fa ray aminareo ato amin'ny komisaria ihany. Inona raha ny tian'le ty atongavana? Marina mafy raha tsy mitady ho hafahafa izany firesana izany tena mampanahy. Inspekteur Martial, mila miresaka aminao azo ao dia zao. Raha matoa kely miala
fa iny ty mampikoropaka anao vao marainy na amin'nandondom-baravarana tsy vitanao tsony a. Azafady fa saika tsy androko ny maraina ilazana aminareo zavanitranga tamiko alina. Fa nisy narimialy jerengy tenao fa tena tsy embdratsy be mihitsy. Ka nisy nanaraka, nisy nanenjika. Mitony mihitsy aloha dia tantarao tsara mitony aloha oviana ary taiza ianao nisy nanaraka. Maly tokony tamin'ny fidy sy fiefany hariva teo. Rehefa avy mividy ny lokako hariva dia tafara-dalana tamin'ny toanina. Ny saraka izay rehefa tonga teo amin'ny elakelan-trano makany aminay iny dia nanomboka teo ny nahatazanako ny lafahafa nanaraka avy ao aoriana. Nivimbina zavatra lavalava ohatry ny kibay amin'ny onana. Nisaorako an'Andriamanitra fa tsy lavitra teo moa vavadinay. Dia ono vao marika eo ve hoe izy olona io? Mbola i beno andray? Noho ny aizina dia tsy tazako tsara ny endriny saingy azoko antoka tsara fa tena vehivavy le izy e. Vehivavy. Mazava zany e. Fantany fa manomboka miverina tsy kelikely ny fitadidianao ka atahorany ampitsikafina ny marina feniny. Mitandrema tsara ianao manomboka izao tena mitandrema. Niaraka tamin'izy ianao maly hariva? Tsy azoko. Fa tsy zavy ny tokony any tamin'ny hoe makaiza ihany ary ianao ty sakariva ha? Teo aloha mantsy nevitra fa ny fiarahanao tamin'ny tsoarana notiny. Leriny nefa efa tsy eritsoany. Ianao nefa toa mbola pody alina ihany hatramin'izao. Ekeko hoe mampidi-bola ato trano ianao saingy ny vola tsy fantam-peviana. Izay mahasoa ny tenako sy ny tokantranoko ny karoako. Dia lazao amin'izy menadrazany raha inonao izy. Aza otina ny resaka fa valio ny fanontaniako niaraka tamin'izy ianao maly hariva. Ahoanao inona nefa zany e? Mampanahy ianao. Mampanahy amin'inona? Asa! Iza amin'ny mahalala sao ianao ny tao ambadiky ny famonoana ny tsoarana sy mialy. Fantatro tsara mantsy ny felonanao any tsoarana fa avelony. Mialy raha teo efa lasanao ambongatiny. Somba ianao kosa ramany. Amin'ny atsomy mialy hoe diso fanantenana tamin'ny tsoarana ianao. Inona ny tianao atongavana? Tsy haiko fa toa hoe nisy nanaraka hono mialy maly hariva. Ary raha ny fitantarany dia toa hoe raha matontondrako bay hono nanaraka sy nanenjika azy. Dia maninona? Aiko ngery sy tela fa ianao zany e. Ay manaiky any ianao fa niaraka sy ny fanadala tamin'ny mialy maly hariva. Hitako daholo reny. Angola, pitsipitsika, fiana sy ny sisy reny. Tsy nisy niafina tamiko reny satria nanaraka anareo aho. Nanenjika mialy mihitsy mba hanazavako aminy fa efa mifalina tanteraka ny lasanareo ka tsy tokony foaziny intsony. Ampy izay. Reo zazy ireo mba jerena manomboka izao rotoanina. Tsara rehefa tonga saina. Saingy tsy voatery nandrao anazy tamiko bay ianao. Zay elo ny teny an-tanako fa tsy kibay. Ampy tao any aminy izany. Rimina amin'izay reto sarina sy tsoarany reto handeha hamonjy fandriana ka efa alina loatra ny andro. Dia atory aho zany. Ary misy mamove izany varavaranao ambany izany sa ny sofiko ny lalitalovany. Amin'ny firy moa izao? Amin'ny folo sasany alina. Ary nanjery sary sy ny lalao telefonina teto amin'ny salon teto kosa ako. Zany tena famindran'olona mihitsy izany reko mitsaitsaika any ambany an'izany. Iza nefa e? Zay fa tafiditra ao an-dakozia. Matahotra.
marina mafy raha sahidinany aleo mivoaka moramora ety andala tsara dia io no mitazana azy ka eto ambava tohatra no mitsikilo eo andrekiako fa izy io lehilahy somary lava mahi memboa izy saingy tazako tsara hoe manakona amin'ny masony sy satroka jobanao fany manao akanjo lava tanana miloko maitso antitra pataloha maitso somary malalaka ary tenisy marron efa vasoka tony dia tony aloha ny fietsiny miadana dia miadana ny famindrany tsy miala ao am-posiny ny tanany avy mihavanana kosa manokatra tsirairay andreo armoara fampirimako ny fitaovana an-dakozia andraso hoe Andriamanitra fato tena izy mihitsy io tamin'ny fomba ahoana ny dirany tato an-trano tena matahotra ka mangovotra avokoa ny ratsambatako inona reno ataoko loza fatazany andeha hiverina ingana any amin'ny salao aloha ka tiana fa ty anatiny aty varavarany ty zay eno famindrany fa eniko miakatra moramora any amin'ny tohatra etsiko lofoka eto anelakela-baravarany eto iny fatafakatra sahady tena ho faty namoaka antspika avy any am-posiny izy ary manantona tsy moramora ny varavarany fiainako Andriamanitra ampio dia antso vonjy any efa matahotra inona reny ataoko saina tena tsy napozina ny zavanytanga tamin'ny alialiny tena enjany ary tena kinga loatra le tsy vanina efa any amin'ny trampata ny vatamangatsika ny mialy ny andreany io fehezanteny iny tena tanjony kanefa teto dia tsy mbola tanteraka ne zany raha ny fandaniako ny fietsany ohatran'nisy zavatra nikaroa any tao an-trano fa tsy haiko hoe inona fa so ihany fa mbola teo ampisokirana ny varavaran'ny salon izy moa za efa nahasokatra ny varavarakely makany an-davarankana teo any ny antsoantso andro zokinay izay miray tamboho amiko ihany mandra-pahatonga andro zareo tao amiko nefa efa-tsy tao tsony benoa so fa tsy nisy ninona lasa ny loha ono tena azonao antoka ave fa beno any tonga tao aminao ny ovabelo ny fitafiny saingy le maso ny poka sy le tenisy marron no nahafantarako azy tsy adalana iny zany fa mody mitapy azafady hoe azafady tenisy ozy izy mialy teo eno hatramin'ny nahitako anazy voalohany no efa voamariko izay ka dia na tenisy koa anie le hitantsika tao ambadiky ny tambosy teo amin'ny rindriny tsoarany oka fa mazava zay ny fanamariana farana andrasako dia mahazava amiko avokoa ny zavadretra ibeno azy ny tenisiny ibeno azy nanaradiany avy any anaty bararata ary nanafiasin'ny savany tranony mialy ireo diana tenisy teo ambody tambosy teo amin'ny rindrina manandrify le varavarakely zay nylazaina fa nitsambikina ny mialy ny vola tanaty arokely zay nasitritsitsoarana tao ambony valindriana dia ndrongony seroinina tao trano ary ny farany ny firaisana tsy kombakomba tamina polisy teto toerana mialy ho fiarovana ny ainao dia asaiko hijanona ato amin'ny komisary ainao mandra-patapitra zao fangalam-pery zao mandra-paharoviana nefa efa tsy hoela tsony fa teboka vitsisa anao lamiko raha tsy an'io tolakandro dia ny arivana maranako an'izao mistera lalina manadalatsika izao
Fa hoaiza miaraka amin'ireto agent roa ato aorianantsika retontsika inspektera. Ny andro ange efa tena maizina e. Saina efa niteny fa tsy tokony miala tao amin'ny bronao raha tsy izy ny mamely. Manaraka fotsiny ianao fa aza be fanontaniana. Fa nahoana moa any tsy anontany? Ny fiaranao manokana no nitondranareo anahy ho any amin'ny toerana tsy fantatro akory. Fa aiza saina? Tamin'ny maraina ny farany nahitako azy. Nilaza izy fa ho faranany anio izao misy tery izao kanefa amin'ny 7 alina azy tsy efa latsaka fe fa mbola tsy hita ihany izy. Raha ny amin'ny saina efa eo ampanaovana izay tokony ataony izy fa aza matahotra ianao. Tsy efa manomboka mahatadidy izay zava mitsangany alahady maraina ve ianao izao e? Voalohany tsy ny alahady maraina fa ny alin'ny sabotsy no namonoana ahy. Minitra maro tao aorian'izay no nahafaty Antsoarana. Sabotsy alina hoe ka nefa ny alahady maraina tamin'ny 7 mbola ny antso Antoine ny Tsoarana ary nasehona anay mihitsy izany antso izany ka mandainga ianao. Inspektera, to manomboka miakizo angeza ny lalana hidirantsika izany e. Eto tsika no mijanona e, mijanona eto tsika. Eto ve? Zeno Anao iny eto amin'ity toerana maizina sy mangingina be ty? To vononao daholo ny jiron'ity fiara. Okizay ny fanontanianao fa mandreraka, tena mandreraka mihitsy. Miara mivoaka ireo agent roa mipetraka tao aoriana. Fa ahoana e? Ary ny zavatra avoakanao avy any ambalahanao iny? Andreka to bas. Anao inona tianko amin'ny oro rehefa mivalo oro alina moa ianao? Hita tarany marina izay nizahanao nafenina taminay ahy e. Amin'izao oro izao mihitsy ve? Satria izao voavonina ny torofo rehetra. Ka ilaza amiko izany ve ianao hoe izany namono ny Tsoarana? I Tsoarana sy mialy? Mitombona tsara izany e. Ny alina ny Tsoarana ianao ny vady sy ny sakaizanao lasa ny ambogadiny. Tadidio anefa fa manana alibi tsy azo laviny izay Stella. I Tsoarana maty. Zay mivady teny an-dalana ho any amin'ny. Aza maika fa mbola tonga amin'izany ihany tsika e. Misy mandondona izany. Manosoa inspektera Martial. Misaotra. Mahafana sady ny resakato izany Inspektera? Endratra Stera tsemboka be nge anao izany e. Ny tanana akanjonao jereo fa feno pititra. Fa nisy inony aiza mialy? Toerana azo antoka no misy azy fa aza manahy ianao e. Mahazo toerana ianao ary inspektera. Milohan'ny anoizako ny fanazavana dia lazaiko mazava tsara fa ny sabotsy alina ny seho ny tantara fa tsy ny alahady maraina araka ny niveritsika. Za dia tena gaga tanteraka satria na mialy koa aza nilazan'izany talohan'ny tapahako aloha e. Ny sabotsy alina tsy tao an-trano ny Tsoarana. Isy lanonam-pianakaviana ho ataoko izy anio alina ka raha pitsy maraina amin'ny 5 aho vao mety ho tafaverina. Ary ny autopsie dia milaza mazava fa eo indrindritsika izao eo mihitsy tsika. Ny autopsie dia milaza mazava tsara fa tamin'ny 10 alina mahery kely nahafatesan'ny Tsoarana. Ny akoatr'izay dia nitosona sy nisandoana avokoa. Ka hotoizako ny tantara e. Ny sabotsy hariva nasiany toanina fahapatoriana ny sakafo ny vady aman-janany ka tsy nisy naharaka ny fialany tao an-trano. Fomba efa mahazatra azy raha teo rehefa tia alamandro ho any amin'ny aly izy. Mipaika tamin'ny 7 alina nivoaka ny trano ianao. Nandray taxi teo amin'ny parking ianao ary niazo ny fonenan'ny Tsoarana sy mialy eny Ambohijanaka. Efa matory angamba malalako. Efa andalana ho any aminao nge azy zao e. Fa tsy mety ahoana? Kefa laza ary le dala fa tsy verina raha tsy rapitso amin'ny 5 marainako. Efa akaiky re ahy e. Ny oranako hoe fitsahatra. Atreo, firy no tomenao a? To mivoaramena fotsiny ianao fa tsy mahavaly e. Inspektera, ampidiro i Stella aloha. Ino izy ne? Manosoa i Stella? Andray tiako eo, Stella. Tovoakeza menao ny tananao fa ahoana zao e avy-tsoro ny vadiko fa tsy misy idirana zao e. Manginy ianao Ritoanina. Mino fa reny Stella dolo ny resantsika teo ka avy leo toizany ny fitantarana. Tena tsy azoko mihitsy. Ho toizako te hazava aminao.
ozy saina hoe ny fampiantsonareo roa raha mbola teny an-dalana ianao. Tsy mbola matory andalanao aty amiko ahoana? Rivo tsy mety zany. Dia ahoana raha miverina tamiko eo tsoarana? Okey ary. Rehefa aveo, bisou. Andriamanitra, tsoarana. Efa elaela angano nizoronao teo alohan'ny fitaratra teo. Toa tsy reko akory ny diranao amin'ny vavahady. Tsy miteny sady tsy mierika akory fa fitaratra eo anoloany no ataony tsy ara-banjana. Ny zorony tsy moramora ny balitaony ary napetrany teo andoham-pandriana. Manatona moramora izy. Tony dia tony ny fietsiny. Tsy anaisotra ny fietendakotony mahazatra nga ianao sa tsy mahafaly ianao ny fiverinako? Nahoana moa? Eo ary. Narary tampoko koa izay dia tsy maintsy nofanana ny fetiny kasainy atao. Misaotra. Miandry anao any ambany efa misy zava-pisotro nambariko antsika mantsy ao an-dakozia. Nidina ny tohatra izy ary nanompitampoka ny masony menan'ny aromotana melohan'ny idirany tao an-dakozia. Tsoarana. Dia tsy fantatro loatra izy ka sako ny vinavinaina akory ny herivaikan'ny abiana mety ho vitany rehefa nakasika ny faratapon'ny atezerany ny fasahiana sy rivo. Ny pararehetra sy ny agaga teo am-bavatohatra. Afaka sekondra vitsy miverina ny potra sy ny tazana teo am-baravaran-dakozia izy. Ny fijeriny entitra dia entitra ny nanery ahidina moramora ho eny aminy. Nangovotra ny lohaliko teo ampidinana ny tohatra. Feraroa ny tovony teo an-databatra manoloana ny seza fipetrahanay rehefa misakafo. Tsoarana. Fantatry mialy tamin'ny Tsipriana ny toetrany. Tony sy nangatsipietsika izy saingy ireo maso mena amin'ny torehatra dia ampina makina amin'ny valifaty ny forona tao an-dohany. Raha mbola niankina teo amin'ny tolanam-baravarana sy nandinika amin'ny fangiloilon'ny tohatra Tsoarana, imialy kosa nampifamadika an'ireo veranisan'ny ranom-boankazo voapozina teo an-databatra. Mangofotra ny nolotra. Mihovitrovitra loatra ny tenanao ka ilay tobaka hatramin'ny ranom-boankazo mameno ny veranao. Nahoana ny sano atoako eo molotra ny vera? Nandany tsy hisotro mialy. Eny fa na dia ny verany Tsoarana aza ny teny an-tanany. Tsoarana, tsy sotro an'ireo Na vera mialy teo an-databatra ny vera saingy sa nahetsika tamin'ny toerana ny jorono ny vatany nangovotry ny tahotra. Nanginy Tsoarana. Nangina nandritra minitra maro ny efitra. Tampoka miraisiny Tsoarana ny tavoahangy-daberana nandrify ny tanany ary novakiny tamikery teo an-doha mialy ka nahasafitra azy teo ny eo. Andriamatotoanina manomboka eto dia ny fitantarano indray no inonay. Ka araka ny nampanahita ndraika mialy dia tonga teo am-bavady tamin'ny 10 alina teo eo. Jondroniko moa ny sonery. Ny akama. Andalina nareo zany? Fanga. Mandro ao an-trano resaka. Dia mety niditra tao an-dakozia ary nidiny avy any anaty ny varavarana. Petrapetra. Andriamanitro, mialy. Toa misondraha be eo amin'ny dalazy. Nivelesiny ilay ty tamin'ny tavangy ny lohany. Mialy mialy. Aza miasa saina amin'izany. Misy very efa vonona eo, raiso dia sotroy. Samy nihevitra izay roa lahy fa efa maty mialy. Nisotro tsy sazoka. Nandray seza ihany koa Tsoarana ka nisotro tsy tampiambambana ny anjarany. Tampoka Madia! Tsoarana, naninona tampoka teo nareo e? Tsoarana hoa, Tsoarana! Sekondra vitsy foana dia tsy nihetsika intsony izy. Ary fantatro avy amin'izany fa pozina mahery vaika ny fangaro tamin'ilay ranom-boankazo ny sotrony. Maty izy. Samy natadidy angamitsika fa efa nafamadika mialy ny verana dia tsy nety hisotro azy izy. Tratra farany
tafalatsaka tanaty fanditra. Tafidibingo tanteraka ka voatery nitady an'izay hevitra hanomezana endrika vaovao ny zavantranga. Natsotrako tao ambany latabatra ny fatany tsioarana. Ny fenoko ny dia tanany miala ny vatany sy ny fitaovana rehetra tao an'efitra. Indrindra moa ireo vaky tavoahangy teo amin'ny dalazy. Ny vavako tsara ny ratra miala mba tsisy vaky tavoahangy ho tavela. Nibatako izy. Nentiko tany atokotany izy ary napetrako nanandrify ny varavarakely. Niverina niditra. Nidika avy any anaty ny varavarana rehetra. Navelako ny redareda ny gazy mba handoro tsikelikely ny trano. Niditra tao nefitran'izy roa ary nisosa moramora teo am-baravarakely. Nitsambikina teo amin'ny tamboha mba amelako ny vavahadidy avy any anatiny. Dia nody aho. Izay zany no anton'ireo diana tenisy teo amin'ny rindrina sy tao ambadiky ny tamboho. Nitandrina mafy izy ka tsy namela diany mihitsy ny kirarona kely azy. Ary ny tsy azoko dia ty ny feo an-tsoarana mihitsy nindrentsika tao anatin'ilay antso ny alahady maraina. Ka mivoatra ny teknôlôjia reny natao hoe appel programme. Antso namboarina sy nomanina melo ary noho ny afesena ke dia nataony mihitsy izay nandrenesany sy terahany zany. Tsy toanina saingy tsy voatery nanao andreny rehetrarehetra reny ianao hoe. Tsotra kely tia feritera tsy ninino anao sarotana. Fantatro zany e. Diso nikoropaka loatra ka lasa nanoto foana sy nanasaro zavatra. Tokony fafako fotsiny izay mety marika ny fandalovako tao tramon'ny tsioarana dia nody Aitsika anao ka ny tokony nataonao dia ny antsaingana amin'ny mpitandro ny filamiana sy ny tondrany mialy tany amin'ny hopitaly. Raha matosi tela. Ianao zao nasaiko amarana ny fitantarana ary. Rehefa lasa toana dia nipotra avy ao amin'ny salon ny lehilahy iray mpiara-miasa tamin'ny tsoarana. Tsy izy zany fa i Benoît. Benoît hoe? Tsy adaly Benoît. Saingy niseho tamin'ny endrika adaly izy mba ahafahany manatanteraka kahalalahana ny asany. Ireo mpanjifa ny tsoarana dia mahafantatra tsara fa fonosandrongono maro no nampitondraina ny Benoît tao anatin'ilay gony lehibe izay tsy nisaraka taminy. Iny ariva iny niara-niditra tamin'ny tsoarana tao an-trano izy mba haka ny karama nanao livraison tao mahazatra. Izany hoe tao amin'ny salon izy no niandry sy nitsikilo ny zavatra rehetra ny tranga. No ny lasa toaniny nipotra Benoît ary nikaroka an'ilay vola ray arona izay fantatra ireo tsara fa nampirimy ny tsoarana tao amin'ny valindriana. Tsy tany anefa izany ka haneriny nikaroka an'ilay kitapo volontany izay nisy an'ireo fonosandrongony sy ilay boatina héroïne. Isaina sy miala moa no nahita io kitapo io taty aoriana. Tao an'efitran'ny tsoarana ny tena nanaova amin'ny Benoît zahao ka izay no nahatonga ny efitra nikorotana ambony ambany. Tsy mbola nahita nangirana akory anefa izy dia nirefotra tampoka ilay gazy efa voarehatra mialoha tao an-dakozia ka antony sosany Benoît teo amin'ny varavarakely izany. Izay no anton'ilay diana tenisy teo amin'ny rindrina. Nitsambikina ny tamboho izy avy eo ka izay no nahatonga an'ireo diakiraro somary nilentika tao ivelany tao. Mazava zany fa ny tsy azoko dia hoe tamin'ny fomba ahoana moa zany no nahafantarana sy tialahany izany rehetra zany e. Ary inona ihany koa ny dikan'ireny menoty amin'ny tananao reny? Satria tsy vitan'izay sakaiza ratsy ny tsoarana ny vadinao fa anisan'ny mpiara-miasa taminy tamin'ny fivarotana drogue mihitsy. Ahoana hoe inspektera? Izay no anton'ireny vola tsy fatam-piaviany ireny e. Ary izay koa no nampivoaka azy isakariva. Izany hoe mifankafantatra tsara izy Stella sy Benoît ka ity faran'izay nanatry maso ny zavantranga no nitantara izany tamin'ny vadinao. Dia nahoana moa zany tsy Benoît mivantana no nitantarany izany rehetra izany teto e? Satria miady amin'ny fahafatesana any amin'ny hopitaly izy amin'izao ora iresantsika izao. Ny hariva teo ora iray talohan'izao araky ny planina ny manana sy saina dia izaho sy ny ekipako roalahy no nitsongodian'ny Benoît sy ireo olona vitsivitsy nampiayanay. Anisan'izany Stella sy agent todo izay polisy efa niray teti-drafy tamin'ny tsoarana alitra izay. Izany hoe agent todo izany ilay mpitandro filaminana ny ray tempo tamin'ny tsoarana? Izay indrindra, tena izay mihitsy. Tratranay teo ampanaovana ny fanakalozana izy ireo sy ny mpanjifany. I Benoît moa vao nahatazana anay dia nandrosoka avy hatrany ka voatery any tifitra azy. Vao teo amin'ny lamosina izy ka nentina ingina tao amin'ny hopitaly manodidina. Izay no nahatonga an'ireo mpitidrà tamin'ny fitafiako. Ireo namany kosa
raha misokatra ireo doy dia ho tazantsika ao anaty fiara ao izy menakavy. Ankoatran'izy Stella, mialohan'ny hitondrana azy ireo any amin'ny toerana zazazy. Raha i mialo indray nentiko nanaraka anay izy noho ny tsy fahatokisako ireo ekipako ao amin'ny komisaria izay lasa mampiahiabe ihany talohana tratrarana ny agent tojo. Mialy midika ianao azafady. Reko avokoa ny resaka reto teo ary za zay ny aina mivantana ny herisetra no milaza aminareo fa marina tsy nisy nanombinana ny fitantaranareo tsirairay avy. Mino fa efa hainao ny antony nanarahany benao atsika sy ny savan'ny tranonao. Fantatro. Amin'ny maha-olo tiany soarana dia tsy nahagaga raha ny hevitra izy fa taty amiko le kitapo izay nisy andreo dorokony tedafiny. Fantatro zao ny marina rehetra. Ny vonoany tsy oarana ianao satria diso fanantenana loatra izy teo ampandrenesana ny antsony fanaovana restoanina. Izy ny namonanao ary ny pozina ny karakarainao anao ihany no naafaka ny ainy. Efa narainy valinasana izy zany. Ny amin'ny toanina sy Stella indray samy meliko izy mivady. Meliko toanina dia ny family vilinan'ny marina sy ny fanosorapotaka ny lasibatra. Meliko Stella indray ny firaisana tsy kombakomba mivondro ny mpivarotra arongony. Ny amin'ny mialy manokana moa azo lazainao tsy meliko ianao na dia ianao aza ny fototra zao rehetra zao raha tsy nampirafy azo rola mantsy ianao azo antoko fa tsy ohatr' zao mihitsy ny zavanitranga. Aoka tsy ahilika amin'ny tsoarana avokoa ny fahadisoana satria mahatoy izy niezaka ny ova dia noho ny fanantenany fa vehivavy mendrika sy azo ny nanakinana no aviny ianao. Indrisy anefa fa fanantenana disony azy satria tsy nahasaka nanao tsy hanitsaka azy tamin'ny toanina zany. Niova izy saingy ny ainareo roa ny tambony zany fiovany zany. Inspecteur, ento any amin'ny fitoerana sahazazo ireo. Ny zanako, iza no iahazy mianatara manomboka izao Tsara fipetraka amin'ny fanontanianao saingy efa tara loatra. Mialy eto no ialako siny aminao raha manamelokanao avy tany izay polisy tany ambolohany. Andao izy mivady malaky nareo, malaky. Raha matokely mialy vita somatsara zay ny asany angavianao eriko manokana raha mba tsy ela dia ho tafaverina 100 ny fitafy. Zanako Monsieur le détective, kafaliana tanteraka anao gasitrahako anao tamin'ny asa goavana nataonao Makasitraka. Inspecteur, avela misy avany latsonga eo. Sioarana. Tantara no soratan'ny Lota Rafalimanana. Reto avy mamelona ny tantara. Toanina no faly, Stella no niravo, Marshall no rakoto, Sinez no saina ary Antsaravaka no mialy. Nandray feo sy nanatsotosa Bruno Rakoto Malala.